Araka ny hitantsika eo amin'ny tsipirindrina dia misy sarina bonhomme kely mipetraka na mitsangana dia mba hiangaviantsika mba hanaraka an'izay indrindra azafady toko. Iza ety anoloana dia faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga soamantsara eto amin'ity fiangonana ity noho ny fitahian'Andriamanitra na dia teo aza ny havizanana, ny aretina sy ny fahasahiranana isan-karazany dia notahian'Andriamanitra isika ary mbola tafahoana soamantsara eto indray. Misy amintsika ve tompoko samba ny vao mba tonga eto amin'ity fiangonana ity androany mba hiangaviana izy ireo mba hitsangana azafady indrindra. Ireo izay sambany vao mba tonga teto androany. Tsy misy momba antsika mianakavy ihany dia mirary sabata mahafinaritra, sabata sambatra ho antsika engan'ity sabata androany ity mba hitondra fifaliana, fitahiana ary fanavaozana ra-panao antsika tsirairay avy indray. Saotra tompoko. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils fissent mes œuvres.
isika andoalika ivavaka. Ainay masina tsara indriany an-danitra. Indro izay ray malala tsy mendrika na dia niatsonarinao azy. Fa dia mifona aminao izay ray malala mamela mamindra fo aminay tsiray avy. Aoka ny vavaka izay asandatray mba ho akasitrahanao. Mety izy ray malala hanatrika izao fotoana izao ny fanahinao irery no ampiteny, no ampihira, no ampivavaka anay. Fa dia mino izay fa dia akasitrahanao ny fampovavahana izay entinay androany. Misaotra ray malala. Amen. Izao tsika dia tonga amin'ny fanimpom-pivavahana manokana izay natokana ho an'ny fanaterana ny ampafolony sy ny fanatitra. Koa iara hitsangana isika hamaky ny teny izay natokana ho antsika ho androany. Amin'ny anaran'i Jesosy, avy aminao ny harena sy ny voninahitra ary ianao no manjaka amin'izao rehetra izao. Eo an-tananao ny hery sy ny tanjaka, ka eo an-tananao koa no mampahalehibe sy ny mampahatanjaka izao rehetra izao. Koa ankehitriny misaotra anao zahay, ary Andriamanitra eo sy mitera ny anaranao be voninahitra. Amen. Repetraka isika. Toy ny mahazatra dia andalo eny amintsika ireo diakona anatin'ny ampahafolony sy ny fanatitra. Araky ny fomba dia mandalo indroa izy ireo ho an'ny faharoa dia natokana ho an'ny fikasana ny anorina fiangonana. Amen.
iarivavaksika. Raha eo misotranao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, fa na dia mpanota tsy mendrika izahay ety ambola mitah sy miaro anay hatrany ianao. Ankehitriny raha mamerina ny ampahany amin'ireo izay nomenao izahay, dia taio izany mba havita be eo amin'ny asanao. Ary ny tenanay sy ny fonay dia tolotray ihany koa miaraka amin'izany. Ary ny fotoana rehetra eto dia apetraka eo am-pelantananao rery ihany. Misaotra raha eo. Amen. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule L'ennemi de Robert. Est-ce que vous avez des ennemis? Oui? T'as un ennemi aussi? Oui. En fait, ça va être l'histoire de Robert et de son ennemi. Alors, Robert, c'est lui. Il a 6 ans. Vous avez quel âge? T'as 6 ans? Toi aussi, t'as 6 ans? D'accord. T'as 3 ans? D'accord. Et lui, il avait 6 ans. Et il allait à l'église comme vous, tous les sabbats. Il faisait l'école du sabbat avec sa monitrice qui était très très gentille. Et voilà. Là, c'était un sabbat dans la nature, donc c'était dans la nature. Il y avait la monitrice qui était en train de leur lire des passages dans la Bible. Et chacun devait lire un petit verset. Donc Robert était en train de lire un verset qui parlait des ennemis. Il n'avait pas très compris parce qu'il ne savait pas bien lire. Et donc il était là, il bégayait « Aime ton ennemi ». Il n'avait pas compris. Et après, il y avait écrit « Il faut nourrir ton ennemi ». Il n'avait pas du tout compris. Et après, la monitrice lui avait expliqué. Et là, il s'est rendu compte de ce qu'il vient de lire. « Oh non, il faut nourrir et aimer son ennemi !» Mais non, mais c'est une blague. Et après, il n'était pas du tout content. Hein, parce que vous savez, il avait un ennemi, Robert. Mais d'abord, je vais vous raconter l'histoire de son chat. Voilà, c'est le petit chat de Robert. C'était son seul ami dans la vie. Il était tout seul, il n'avait pas d'amis. Il n'avait que ce petit chaton comme ami. Si, c'était un chat. Lui, ami, et il l'aimait bien, il dormait avec lui. Tous les jours, il sifflait, et là, il y avait un petit chaton qui venait. Et il le nourrissait, il était un peu pauvre. Donc il le nourrissait et il habitait avec sa grande tante, là comme vous voyez, parce qu'il n'avait plus de parents, il n'avait plus de papa, il n'avait plus de maman. C'était trop triste. Il n'avait qu'un seul chat comme ami, mais comme vous pouvez le voir, derrière il y a un autre petit garçon. Mais qui est-ce? C'est Pierre, c'est son ennemi. Mais pourquoi Pierre est son ennemi? Pierre, il était un peu plus grand que lui, il avait 12 ans. Qui a 12 ans? Personne? D'accord. Pierre, il avait 12 ans et il était très méchant. Pourquoi il était très méchant, Pierre? Figurez-vous qu'un soir, ils se sont disputés avec Robert. Non, t'es moche, t'es méchant. Ils se sont disputés. Et ils habitaient tout en haut, dans le grenier. Et il y avait juste une petite fenêtre. Ils se sont disputés. Et là, il y avait le petit chat de Robert qui est venu. Miaou, miaou. Et là, Pierre, il était fâché contre Robert. Il a fait quoi? Il a pris le chat, il l'a lancé par la fenêtre. Il l'a lancé par la fenêtre. Oh non, c'est triste. Oui. Et le petit chat, il n'était pas encore mort. Mais Robert, il était très fâché. Et il a pris le petit chat, il l'a mis dans son lit.
Et après, il a mis dans son lit. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, il y avait une petite goutte de sang et le chat est mort. C'est triste, hein? Oui, c'est triste. Et là, Robert était vraiment très triste. C'était son seul ami. Il n'avait pas d'amis. Il n'avait plus personne. Il n'avait pas de papa, pas de maman. Il était trop triste. C'est pour ça qu'il détestait Pierre. Mais Pierre, il n'arrêtait pas de l'embêter. Quand Robert il passait, il voyait Pierre et Pierre il faisait quoi? Miaou, miaou. Mais c'est pas gentil. Est-ce que c'est gentil de faire ça? C'est méchant de faire ça. C'est pour ça qu'il détestait Pierre. Et c'est pour ça, quand il a entendu la monitrice dire il faut aimer, nourrir ses ennemis, il était là, il a dit mais ça va pas, mais il faut pas aimer ses ennemis, mais c'est pas possible. Il a tué mon petit chat, c'est mon seul ami. Et donc, un jour, Pierre tomba très 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 malade. Et Robert, quand il vit dans sa chambre, il vit quelqu'un, il regarda, ah mais c'est Pierre, il est malade. Il entendit Pierre tousser et il pleurait en même temps, il gémissait, ah j'ai mal, j'ai mal. Et Pierre avait un papa, mais son papa, il rentrait jamais à la maison. Quand il rentrait à la maison, c'était juste pour prendre à manger, et après il repartait. Et donc, Pierre n'avait personne aussi. Mais heureusement, il y avait la grand-tante, mais sauf qu'il n'arrivait pas à crier. Donc il avait vu qu'il y avait quelqu'un, Pierre avait vu qu'il y avait Robert à la porte. Il demanda à Robert, Robert, s'il te plaît, appelle la grand-tante, je suis tellement malade. Mais Robert réfléchit, mais c'est mon ennemi, mais non. Et Robert alla se coucher. Mais quand même, il y avait la grand-tante qui est venue. Mais il se demandait, mais qui est-ce qui a appelé la grand-tante, mais comment ça se fait? Et Robert n'arrivait pas à dormir. Il s'est dit, mais c'est vrai que c'est mon ennemi, mais quand même, il est malade. Est-ce que vous allez aider votre ennemi? C'est lui qui a tué le petit chat. C'était mon seul ami. Mais en même temps, je me sens triste pour lui. Et donc, un jour, vu qu'il habite tout seul, Robert, donc il doit faire quelques petits travaux pour se nourrir tout seul, parce que sa grand-tante, elle était vraiment vieille, elle n'arrivait pas à marcher, donc qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait des fruits, il distribuait les journaux, même s'il était petit, il avait 6 ans, il se débrouillait tout seul. Et un jour, il a dit au marchand de journaux, « Aujourd'hui, je veux bien 2 oranges pour moi. Enfin, je veux pas de l'argent, aujourd'hui, je veux juste 2 oranges. » Donc, le marchand lui a dit, « D'accord, ça marche. Tiens, 2 oranges pour toi. » Il est monté, et là, il a vu Pierre qui était encore malade, qui était toujours malade. Il n'était pas du tout guéri. Et là, il s'est dit, bon, je vais lui donner des oranges pour calmer un peu sa fièvre. Il donna les 2 oranges à Pierre. Et Pierre lui demanda, mais pourquoi tu es si gentil avec moi? Robert a dit, le livre a dit qu'il faut nourrir ses ennemis. Et voilà, je suis en train de te nourrir. Donc il a dit, bon, quand je serai guéri, je vais te rembourser les oranges. Mais il n'était pas d'accord, il a dit, non, 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 c'est moi, c'est mon argent. Donc je te nourris avec ce que j'ai. Et après, Robert alla se coucher. Il se sentit bien, il était soulagé, il arrivait à dormir. Ah, j'ai nourri mon ennemi. Et tous les jours, il alla voir Pierre pour voir s'il allait bien, si tout se passait bien. Et il vit que Pierre se rétablit. Et donc, Pierre, il était très très triste parce qu'il a tué le chat de Robert et il s'est rendu compte que c'était pas du tout bien ce qu'il a fait. C'était pas bien de faire miaou miaou quand Robert y passait. Et donc, il s'est senti très mal. Donc, quand Robert a lâché Pierre pour lui apporter à manger, lui apporter de l'eau, il était là. Il a dit, je suis vraiment désolé, Robert, j'aurais pas dû te faire ça parce que c'était ton seul ami. Maintenant, tu es triste. Il a dit, mais t'inquiète pas. Maintenant, je me sens heureux, mais je sais pas pourquoi, mais je suis heureux maintenant. Donc, quand Pierre était guéri, Robert, il était vraiment heureux. Mais alors que c'était son ennemi au début. Et donc, Pierre a décidé de demander pardon. Et Robert a pardonné à Pierre. Donc, ils sont devenus amis. Donc, maintenant, ils sont meilleurs amis. Et voilà. Donc, il faut toujours pardonner à ses ennemis. Hein, n'est-ce pas? Même si c'est dur.
même si tout le monde ne le fait pas, on va essayer de pardonner à nos ennemis et être gentil avec tout le monde. Voilà. Manasatsika hitsangana mamaky ny teny izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo fahaenina ka ny andiny faharoa. Mamindrafo amiko Jehova ô fa reraka aho, sitrano aho Jehova ô fa miozozo ny taolako. Toizatsika zany ao amin'ny Salamo fa 7:70 ka ny andiny fa 7:70 ka ny andiny fahatelo. Mahasitrana ny toritory fo izy sy manome ny feriny. Amen. Andeha isika tsy hanao ohatry ny sobakaka mamanga lafozana ka ny vangina mototra ny mpamanga mototra. Andeha isika itsiky ifaly satria nahoana andron'i Jehova zao sabatan'i Jehova dia itsiky isika ifaly ary hiaraka amin'Andriamanitra ampifaliana. Ary dia izany fitsikitsikitsiny izany ihany koa ny arabana ireo izay manaraka izao amin'ny interneto na ny ordinateur amin'ny vantana dia afaly miarabanareo ny fiangonana eto Saint-Cloud. Andriamanitra ny tahintsika menakavy any amin'izay misy atsika rehetra any. Mandritra izao sabato izao, mandritra izao fandaharana izay atolotra izao. Misaotra ny anabara ny zanako Oseanina ny tondratsika ny tantara lavabe ny tantara iny fa enina moy azy, enina name azy
dia misaotra anazy ary dia voafitiny iny tantara iny ny tohiteny izay hoentina amintsika izao. Kanefa mialohan'izay manasa antsika hitsangana hiaraka hira isika mamesady ny tohiteny anomboantsika izany hosolon'ny vavaka izay ataontsika manasa antsika hitsangana hiaraka hira je n'ai que toi mon Seigneur. Tsika hipetraka misaotra indrindra. Ahoana no anasitranana ny ratra nazo antsika tamin'ny lasa. Ny Robert teo dia sitrana asiana ahoana haitsika ny tantara. Nisy inona tao? Fitiavana. Nisy inona ihany koa? Famelan-keloko. Tantara anankitelo fohifohy no resahako amintsika tantara tena marina mba ahafahantsika mamaly io fanontaniana io. Tany Madagasikara ny seho ny tantara ny anankiroa, tany Amerika ny seho ny tantara farany. Raha iny rava ny fiangonana arivo iny sabata ny andro, rava ny olona dia ao an-tokotany ny fiangonana miresadresaka eo avy avany tomobila anankiray nandeha atao hoe tsy nisy frein fa tsy voatazona ny frein avy hatrany dia namantana tany amin'ny ankizy anankiray. Zavatra nitranga dia izao, nentina tany amin'ny hôpitaly ilay zaza dia tena tanany dadatoany no maty ilay zaza. Tomponjanaka ny nandona an'io ankizy io dia ny kozinina ny tomponjanaka ihany. Tantara faharoa manaraka, raha iny ivoaka ny garazy iny ny dadatoany ity zaza ity nanao marsarera, tsy nahita fa ny zana-dralahany tao aoriana tao. Rehefa tsy hita moa zany nanao marsarera izy, inona ny zavatra mitranga? Voadona ilay zaza dia maty tsy tradrano. Raha avy ny jery, avy nanatrika conférence iny ty ramatoa ty tany Amerika no niseho. Nanatrika conférence izay nataony mpandahateny anankiray. Rehefa tonga tany an-trano izy, ny vadiny izay azo lazaina fa hoe tsy dia salama saina loatra, tonga tao an-trano ilay ramatoa dia notsatohany ny vadiny antsy impiry impitopolo teo amin'ny vatany.
Tsoatran'Andriamanitra nefa fa sitrana ihany ilay ramatoa no na dia tao aza izany fanatsatoana antsy impitopolo izany. Fasitranana fizika zany hoe ny tenantsika dia mety ho sitrana. Mety ho sitrana eo. Tahaka nazo an'ity ramatoa ity fa ny fanasitranana ny saina mitaky zavatra, mitaky ady mafy vao sitrana. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana no hanasitranana ny ratra tamin'ny lasa izay nahazo antsika. Fa intsika matetika ny hoe rehefa hiaran-java antsika tsy mety ataon'ny olona amintsika dia hoe tena alaheloko mandra maty mihitsy iny nataony anahy iny. Zany hoe tsisy fanahy fa zava dia tadidiko mandrakizay. Fitentsika malagasy koa ny hoe ny lasa tsy mba fanadino e. Zany hoe zavatra antsara zany dia tadidy foana. Ina ary no atao rehefa tratran'izany kapoka mafy izany isika ary manaraka antsika aoriana foana izany eritreritra nahazo antsika izany, izany kapoka mafy nahazo antsika izany. Miverina ao an-tsaina matetika ahoana no hanadinoantsika izany. Raha lasa ny vavy malala ny zavatra azo antoka dia zao. Raha ny herin'ny tenantsika irery dia ahoana? Tsy ahomby isika. Ary tsy ahomby mandrakizay raha ny herin'ny tenantsika. Ao ny olona sasany izay azo ianjadiam-pahoriana, ianjadiany tsy mety nataon'ny sasany. Mitady fanafody hafa. Ao ny makany amin'ny fironana hifokarongony na ho any amin'ny drogy. Ao ny misotro alkôla. Ao ny miasa mafy mba hanadinoana. Ary ao ny mitady fahafinaretana mba hanadinoana. Kanefa izany rehetra izany haitsika fa mandalo ihany ny faharetana izany fanafody izany fa tsy maharitra. Rehefa tratran'ny depression, ao ny fanafody atao hoe antidépresseur izay mety hanasitrana vetivety fa ny fanasanana maharitra dia tsy ho azo amin'izany. Izany ny fanafodin'olombelona. Fa misy dia misy raha lasy ny vavy malala ny fanafody akoatra ny fanafodin'ny olombelona dia ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay nataony teo amin'ny nasehony teo amin'ny hazo fijaliana izany, izany hoe ny grâce amin'ny teny frantsay. Ny fahasoavan'Andriamanitra io no mamolavola ny toetrantsika olombelona mba hiaina araka ny fiainana kristianina izay napetraky Kristy. Ny fanasitranana dia mila fotoana. Izany hoe miandalana ny fanasitranana na ara-nofo io na ara-panahy na ara-pihetsepo. Arakaraky ny mahalalina dokotera, misy dokotera maromaro eto, fa rehefa lalina ny fery dia elaela koa vao sitrana. Nefa koa arakaraky ny olona io ny fanasitranana aingana sy ny fanasitranana ela. Zany hoe araky ny fitentsika malagasy dia misy ny atao hoe mora fery, zany hoe vetivety izy dia sitrana ara-pizika, ary misy koa ireo izay saropery ela vao mety ho sitrana ilay fery misy eo aminy. Raha maratra ara-batana isika dia azosika afainganina ny fanasitranantsika amin'ny alalan'inona? Asiana antiseptika na hosorana pomady ny fery dia mihinana antibiotika isika mba tsy hisian'ny infection. Tsy haiko ny filazan'ny infection amin'ny teny gasy fa dia ataontsika infection izy mba ho mora. Aingana kokoa zany rehefa manaraka ireo fitsipika ireo isika ny fanasitranana. Fa raha tsy manao ireo isika dia inona? Iomby ilay aretina dia mety efara amin'ny fahafatesana ny tsy fitandrematsika. Toy izany ihany koa misy ny fanasitranana ny ratra am-po, ratra am-panahy na ny ratra ara-pihetsepo
dia manana dingana telo ny baiboly ahafahantsika manafaingana ny fanasitranana ireo ratra ara-pihetsepo ireo tahaka ny nahazo ireto tantara izay notantaraina tamintsika teo aloha ireo. Inona raha ny dingana voalohany? Ovaitsika ny fomba fijerintsika ny lasa. Dingana voalohany tokony ataontsika izany mba hahafahantsika miroso amin'ny fanasitranana ny ratrapontsika. Mijery amin'ny fomba vaovao ny lasa. Ny mety ho avy amintsika ny natonga zavatra mitsangantsika, natonga ny ratrapontsika mety avy amintsika any, kanefa koa ny akamarony dia avy amin'ireo avy any ivelany na ny olona hafa no natonga izany. Ohatra, ao ny sasany izay hiaran'ny fanolanana na viol, ao ny sasany hiaran'ny maltraitance, ao ny sasany arak'ilay tantara teo vokatry ny famamona ny chauffeur dia le tantara roa teo aloha tsisy mamo na ray ara fa accident. Fa ao ty dia mety ho avy amin'ny olona mamo, chauffeur mamo mahatonga nao voan'ny accident. Ary ao koa ny sasany vao hanratra-po satria nahoana andalovan'ny divorce ny tokantranony. Eto dia tsy ho faritanao izany diso fa zao no zavatra jerentsika dia hoe io le tranga, io le fe, zava-misy le tranga izay miatra amintsika. Tokony ataontsika dia zao manoloana izay zava-misy ny tranga zay izay tsy azosika elana, tsy azosika niodivirana dia zao mijery au-delà na mijery ambony, mampiakatra ny masontsika any amin'ilay Andriamanitra izay mpanasitrana ny mpanasitrana. Dokotera izay manasitrana antsika mbola Andriamanitra ambony noho io. Ka zao zay le fomba fijery hafa, mijery ny taloha amin'ny fomba hafa. Dia zao ilay Andriamanitra izay eo foana, izay afaka manasitrana, izay afaka manalefaka ny ferim-panahy, fery na ratra-po izay mahazo antsika. Ahoana moa zany hoe mijery ny lasa araka ny fijerin'i Jesosy. Rehefa mijery araka ny fijerin'i Jesosy sika dia ny maha izao anahy, ny maha ianao anao, maha isikasika dia maty tanteraka. Satria nahoana ny fijerin'i Jesosy no ho hijerentsika. Nde ho vakitsika ny eo amin'ny izay voasoratsy eny amin'ny tsipirindrina, ho vakitsika amin'ny teny gasy. Ahoana zany fijerin'i Jesosy izany? Ka tokony hoenarantsika amin'ny maha kristianina mpanaradian'i Kristy atsika. Matthieu 5:5-20, vakitsika amin'ny sesy ireo voasoratra eny amin'ny tsipirindrina ireo. Jesosy no milaza eto: efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika eo lohana amin'ny fitsarana. Zay zany ny fijerin'ny olona. Fa izao kosa Jesosy milaza aminareo hoe izay rehetra teritra dia ery ambany ery misy renvoi kely, izay rehetra tezitra foana amin'ny rahalahiny dia miendrika eo lohana amin'ny fitsarana. Nazovy safady, nazovy manao amin'ny rahalahiny hoe olom-pony ianao dia miendrika eo lohana amin'ny sinedriona. Ary nazovy nanao amin'ny hoe foko ela dia miendrika ao amin'ny elo mirehitra afo. Efa renareo fa voalaza hoe maso solo-maso ary nify solo-nify, fijerin'ny olona zay. Izao kosa Jesosy milaza aminareo hoe aza manohatra izay manisy ratsy anareo, fa nazovy mamely tamaina ny takolakaokavanana, atolory azy koa ny anankiray, ny ankavia zany. Ary izay te hiady aminao tahaka ny akanjonao dia avelo azy koa ny lambanao. Ary nazovy no anerenao andeha maily iray, kilometra iray, mandehana miaraka amin'ny maily roa.
homeo izay mangataka aminao ary izay lozana miodina izay te sambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankala fahavalinao, fa izao Jesosy kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalinareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo. Raha izany fomba fijerin'i Jesosy zany no iainantsika raha lasa anambavy malala, tsy ho tadidintsika ny lasa ho foana ny fahatsiarovantsika ireo ratra izay nahazo atsika, fa fomba fijery hafa tahaka ny fijerin'i Kristy no hijerentsika ny fiainantsika. Eny ambanimbany izy dia milaza hoe kanefa hoy izao aminareo izay miaino, tiava ny fahavalonareo manaova soa amin'izay mankala anareo. Fa tiava ny fahavalonareo ary manaova soa dia mampisambora, fa azakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avy indrindra nareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo ianareo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Izany no angatahana amintsika ry rahalahy sy anabavy malala zoky zandrisany, mijery amin'ny fomba fijerin'i Jesosy ary tonga amin'ny famondrana fo ireo izay tsy namindra fo tamintsika, ireo izay mila vaniny amintsika, ireo izay manao ny tsy mety amintsika. Tahaka nataony Robert sy Pierre teo, nefa rany dia nifamela zareo ary ilay mpifahavalo taloha dia lasa mpifankaty ankehitriny. Izany ny tediavin'Andriamanitra ao amintsika rahalahy sy anabavy malala, hanala ny tsy fankazahoana eo amintsika samintsika, eo amin'ireo mpifanolopotona amintsika sy izay mifanerasera amintsika. Mazava ho azy rahalahy sy anabavy fa azo afoezina ny fanasitranana ny ratrapo antsika rehefa voasarony alehibiazan'Andriamanitra ireo izay miatra tamintsika. Jerentsika miatra amintsika fa zao diniantsika kosa hoe manahoana moa zany alehibean'Andriamanitra izany mihoatra izay mahazo ahy, ary dia ho hitantsika fa ho foana na ho sitrana ny areti-po mahazo atsika. Faharoa, mamela heloka ireo izay nandratra atsika. Voalohany mijery ny lasa amin'ny fomba vaovao, faharoa mamela ny heloka ireo izay nandratra atsika. Tsy afaka ny ho sitrana mihitsy isika raha tsy mamela ny heloky ireo izay nanao ratsy sy tsy mety tamintsika. Ahoana moa zany hoe mamela heloka? Inona ny dikany hoe mamela heloka? Pardonner. Mbola tsy arovana ihany ve le fahotana na izay tsy mety nataony ireo tsy nanao tsy nety tamintsika? Fa mamela heloka dia manadino ny dikan'izany. Ndeha ovakitsika ao amin'ny Jeremia toko faha-1 amby 30, ny 3 amby 30 sy faha-4 amby 30. Jeremia toko faha-1 amby 30, ny 3 amby 30 sy faha-4 amby 30. Ahoana ho ny tenin'ny Tompo? Ary inona ny tiano ambara? Hoe mamela heloka. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely. Rehefa afaka izany andro izany hoy Jehova, dia ataoko ao an-tsainy ny lalako sady hosoratako am-pony, ary izao andriamaniny ary izy oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe mahalalà ny Jehova, fa samy ahalala azy avokoa izy rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hoy Jehova. Fa avelako ny elony ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Andriamanitra, rahalahy sy anabavy malala, rehefa mamela heloka, dinany ao ambadik'izay, vao vela tanteraka, tsy ho tsarovany intsony ny fahotana izay nahavelany. Pardonner, midika oublier. Mamela heloka, mira manadino. Ahoana vavaka nampianarin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu toko faha-4, ny 12, faha-4, faha-5. Haitsika tsy enjery zany. Ahoana ozy? Mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Mazava ny tenin'ny Tompo. Tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Condition nécessaire et suffisante mba ahazoantsika famelana heloka avy amin'Andriamanitra. Zany hoe fepetra izay ilaina tsy maintsy tanteraka mba ahazoantsika famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ny 4 fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Mazava ny tenin'ny Tompo,
rahalahy sy anavavy malala tsy misy iadikevitra ny amin'izany. Nefa inona moa zavatra mitranga rehefa tsy mamela heloko isika? Voalaza teo fa tsy ho aven'Andriamanitra mihitsy ny helotsika raha tsy mamela heloko isika. Tsy vita an'izany fa raha misy olona nanao tsy mety amintsika ka tsy mamela heloko isika, dia isak'izay mahita ny olona iny tsika dia ahoana ny endrikintsika? Vinitra lava ny endrikintsika, tezitra lava ny endrikintsika. Dia ahoana? Ho kivy foana isika. Ino indray? Halako, tsy tiako mainty, sy izay azontsika tenenina rehetra, raha ohatra isika ka tsy mamela ka manadino izay nataon'iny olona iny tamintsika. Manjoratsy lantsika raha toa manao izany. Ahoana ny tenin'ny ohabolana toko fa 17 ny andininy fa 12 azafady. Ohabolana fa 17 ny andininy fa 12. Tokony ho tazomintsika ve ny alahelo amin'ny hafa? Inona no vokatr'izay raha ohatra isika ka kivy lava sy malahelo lava ary tezitra lava amin'ny izay nanao tsy mety amintsika? Amin'ny anaran'i Jesosy, ohabolana toko fa 17 ny andininy fa 12. Ny foravoravo ahoana? Mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Rehefa maina ny taolana tapaka, mora tapaka. Rehefa mora tapaka ny taolana ka tsy mitohy dia mety ho faty isika. Dikan'izany ny fanahy-kivy lava raha lasaina vavy malala, izany hoe kivy lava raha mahita ny namantsika izay nanao tsy mety tamintsika, ka isak'izay mahita azy tsika dia mikentrona na kivy mety mahazo atsika izany. Ary ivavahana ny tompo mba ho afaka amintsika izany fangidiana lava isak'izay mahita ireo heverintsika ho fahavalotsika isika. Fa ny fora maravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy-kivy mahamaina ny taolana. Raha misy rahalahy sy vavy malala, olona nanaovana ny tsirany teto an-tany dia iza? Jesosy Kristy, amin'ny maha olombelona azy. Moa ve nanao ratsy Jesosy? Nitady izay hahafaty azy ve Jesosy ka nanao meloka, nanao nangalatra na nanao tahaka izany? Tsia. Kanefa dinona ny nahazo azy? Nolavina Jesosy, natao tsinotsinona Jesosy, no tenenina ratsy Jesosy, no fitahana Jesosy, no kapohina, no melohina. Ary farany, inona ny nahazo azy? Nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Eny fa na dia ireo namany aza dia nakaiza? Nandao azy. Izany nahazo an'ity olo-marina ity. Ka isika raha lasina vavy malala izay kristiana, mpanara-dian'i Kristy, manaraka izay nataon'i Kristy. Raha iarany zavatra tsy zaka isika dia izao, eritrereto izay nahazo an'i Kristy. Ary raha mieritreritra an'izay nahazo an'i Kristy tsika dia ahoana? Ho zaka atsika amin'ny mpifaliana izay mahazo atsika. Ary dia Jesosy araka ny fatatsika dia izao, tian'ny olona rehetra Jesosy, eny fanahy fahavalony aza, eny fanahy izay namantsika aza dia tian'i Jesosy. Andriamanitra dia manome ny masoandro, tsy ho an'ny tsara fanahy ihany, fa ho an'ny rehetrarehetra. Dikan'izany tsy manavakavaka Jesosy. Ary izay toetra be fitiavan'izay no tian'Andriamanitra hananantsika. Ka raha misy ireo sakaizantsika, ireo namantsika, ireo olona eritreretintsika fa nanao tsy mety tamintsika, ka mbola ao anatintsika ao re ny fankahalahana, ao anatintsika ao ny tsy fitiavana, an'ireny olona ireny mieritsereta izay nahazo an'i Jesosy. Famelan-keloka dia mitondra fanasitranana. Tsy ho an'ny olona izay voavela heloka ihany, fa ho an'ny mpamela heloka ihany koa. Ndeha ho vakintsika izay voasoratra ao amin'ny Matthieu toko 7 ny andininy 2, Matthieu toko 7 ny andininy 2, Luka toko 5 ny andininy 20, ary Luka toko 7 ny andininy 20. Ny famelan-keloka dia mitarika ho amin'ny fanasitranana. Profon'izany nataon'i Jesosy eto. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary paralysisa nandry tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy noho ny nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary paralysisa hoe matokia anaka, vao avela ny helokao. Nentina teo amin'i Jesosy no ninona ity rahalahy ity? No ny aretina. Fa ahoana ny tenenin' Jesosy? Anaka, vao avela ny helokao.
misy ifandraisana zany raha lasaina bavy malala ny famelan-kely koa sy ny fanasitranana. Ary raha hitan Jesosy Lioka 5:10-20 ary raha hitan Jesosy ny finono ireo dia hoy izy raha lehilahy vao avela ny elokao. Lioka 7:20 dia hoy izy tamin'ny vehivavy vao avela ny elokao. Jesosy tsy niteny hoe tia fanafody hoany na nanao fanasitranana araka ny siansy na sahala amin'izany fa inona no tenen'i Jesosy vao avela ny elokao. Raha lasaina vavy malala misy fanasitranana azo amin'ny famelan-keloka. Izaho izay mamela heloka sy ilay olona izay navela heloka. Eritrereto ny tantaran'i Pierre sy Robert. Ny fahavalo lasa mpinamana satria nahoana ny famela heloka izy ireo. Sitrana Robert ary sitrana ny fony Pierre. Fahatelo. Iainana ny fitahiana izay azosika androany. Mitarika ao antsika amin'ny fanasitranana ny ratra izay nahazo antsika na ny problème izay mahazo antsika izany. Tantaran'i Joba dia entisika me izany fizarana fahatelo izany. Olo-marina Joba, inona nahazo an'i Joba? Fongana avokoa izay nananany rehetra, izy tena narasy izy no hita teo. Kanefa dia izao, ahoana ny voalazany Joba, izy tenany mihitsy izay tao anatin'izany gidy mafy nahazo fiainana izany. Ao amin'ny Joba 7:20-20. Ahoana ny tenin'ny Joba? Tao anatin'ny fangirifirina mafy Joba. Tao anatin'ny fanakianan'ireo namany Joba. Ahoana ny tenin'ny Joba? Tokony hoe ambavantsika ihany koa rehefa tratra ny fangirifirina tahaka azy isika. Kanefa izao dia ahoana? Fantatro fa velona ny mpanavotra ahy. Izay afaka mitahy azy ary manala azy amin'izao fahoriana mahazo azy izao. Davida dia manamafy izany fa tokony ho tsarovantsika mandrakariva ny fitahiana izay ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro isan'andro. Ary rehefa betsaka ny fitahiana tanisaintsika dia adino azy ireo olana izay mahazo antsika. Andramany fa efikasy mahomby izany. Davida niteny hoe misaotra an Jehovah ry fanahiko ao amin'ny Salamo 47:1-2. Misaotra an Jehovah ry fanahiko inona ny toyany ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Izay mamela ny elokao rehetra raha toizantsika izay manasitrana ny aretinao rehetra. Izany hoe tokony hisaotra an Jehovah izay mahay ny zavatra rehetra sika ary dia hitantsika fa iseho ny fahagagana eo amin'ny fiainantsika. Averintsika ilay dingana telo teo ho an'izay matadity sy ny eny tsara. Voalohany, mijery ny lasa amin'ny fijery vaovao, fijerin'i Kristy. Faharoa, mamela heloka. Fahatelo, miaina amin'ny fitahiana izay nomen'i Jesosy ary tanisaina isan'andro isan'andro ireo fitahiana ireo raha lasaina bavy malala. Fa raha tsy manana fitahiantsika dia mandainga. Na dia maso sika miratra vao maraina dia no avy amin'iza? Avy amin'Andriamanitra. Efa fitahiana izany raha lasaina bavy malala. Tanisao izany dia hitantsika fa ho adinontsika ilay olana izay niseho omaly. Ary dia ho adinontsika ny ratra-po izay nahazo antsika satria olombelona isika mety maratra. Kanefa na maratra aza misy fanafody raha lasaina bavy malala. Ahoana ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Korintiana 2:2-7. Raha ohatra ka tratra n'izany ngidy izany isika ka tsy afaka, tsy mety afaka dia tsarovy ity tenin'ny Paoly ity. Nefa hoy izy tamiko, ahoana ozy? Ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heviko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Inona ny dikan'izany? Na dia ao amin'ny fahalemena sika ny fahasoavan'Andriamanitra mamadika izany ho hery ho antsika raha lasaina bavy malala. Koa maika sitrako ny rehareha amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Ny andin'ny 10, koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena,
amin'ny fanenjehana amin'ny faharitrana no ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahako. Aza mieritseritsika ray malala rahalahy sy vavy malala fa malemy raha toka enjehan'ny hafa na ratrain'ny hafa ny fotsika fa zao ao anatin'izay fahalementsika izay ao anatin'izay ratrantsika izay dia misy hery izay tsy azony izany fahalemeny izany toaina handresy izany fahalemeny izany dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Ampo antsika rahalahy sy vavy malala ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary raha mijery ny lasa tahaka ny fijery Kristy isika, mamela heloka tahaka ny famelan-kelo Kristy, ary efa isaintsika isan'andro ireo fitahinana ataon'i Kristy atsika dia ho sitrana ny ratsa-po atsika satria ilay dokotera ny dokotera no mandray an-tanana ny fanasitranana antsika. Ho tanteraka amintsika anie izany rahalahy sy vavy malala ka manomboka izao tia ho adinontsika ireo ratsa-po fa ho sitranan'Andriamanitra ireo ratsa-po ka ireo izay mbola manana izany ratsa-po ngidy amin'ny zavatra nataon'ny hafa izany azadino fa Jesosy ny teny hoe mivavah ho an'izay manenjika anareo ary tiava ny fahavaronareo. Ny tenin'Andriamanitra dia marina ary tsisy azo dikevitra dia atsika no misafidy, atsika no misafidy ny teniny sa izao ny tiako atao. Dia isika hiara-tsangana rahalahy sy vavy malala hira compte les bienfaits de Dieu. Ho isaitsika ny isa tsy azotsika isaina, tsy azotsika isaina ny fitahiana nataon'Andriamanitra. Hiara-tsangana isika ho famaranana alohan'ny anaovana ny vavaka farany izay ataon'ny rahalahy jedy. Ka ahafahantsika manisa ireo fitahiana manana biampy izay tsy tamboisaina ho teona amintsika. Amen. Vavaka isika toko. Sokanay anao Andriamanitra noho izany fampianarana izany ary ampio izay atsiaro hibanjina mandrakarivan'i Jesosy Kristy izay efa namela ny elokay sady ary nanasitrana ny fery namaritra ny aretinay ary miohery izay Andriamanitra ay amela heloka tahaka an'i Jesosy ary anana fijery vaovao indray eo amin'ny manodidina tsy vitanay samy rery izany fa mila anao izay ny fotoana rehetra izay mbola atao androany ny sakafo izay mbola hoanay rehefa avy eo ihany koa ianao ny tay izany ary hoentinay natrehanao izany amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany naonako izao vavaka izao. Amen.
Any masina tsy Andriamanitro maniry tokoa izay no any aminao. Maniry no any aminao faingana satria nahoana. Indraindray maratra ny fonay. Indraindray izay kivy. Indraindray izay ketraka. Kanefa ny fotoana sy ny ora dia tsy hainay ny atongavanao eny aminao lanitra fa maniry izay iray malala ny atongavanao. Eo am-piandrasana nefa dia aoka ny tsodrano izay nataonao tamin'ny zanak'Israely no ataonao aminay kosa amin'kehitriny. Hitahinao anie Jehova ilay mpamindra fo ka hiaro anao. Hitahinao amindra-piratra amin'ny tavany aminao anie Jehova ka amindra fo aminao. Eny anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka anome anao indrindra ny fiadanana tsy manam-paharoa, tsy manam-petra. Tanteraka amintsika anie izany noho ny amin'ny rasoan'i Jesosy. Amen.